Miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy, ankafaliana indray no izy dia ny an-tokantranonao amin'ity anio ity hanolotra ny mety ho toetry ny andro. Raha ny sara azo avy amin'ny zana-bolana dia alizay malefaka hatrany no andrafitra ny toetry ny androsika. Ho amin'ny rapitso maraina re, isy ny andian-javona izay anelingelina ny fahitana any amin'iny ilan'ny atsinanan'ny afovoantany iny ny any amin'ny faritra sisa kosa dia hibalika ny masoandro. Raha ny tolakandro indray kosa dia isy ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritry Nosy Besambrano aty, ny faritra sisa moa dia ho maina ny andro. Raha ny vinavina amin'ny maripana ho amin'ny ambany indrindra dia tafidina hatrany amin'ny 10 degré Celsius aty amin'ny faritry Vakinankaratra aty, 12 ka hatramin'ny 14 degré Celsius ny faritry ny afovoantany ary anodidina ny 17 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny any amin'ny faritra sisa. Raha ny mahakasika ny maripana ambony indrindra indray kosa dia tafakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius aty amin'ny faritry Maheva-Tanana aty ary anodidina ny 14 sy 15 degré Celsius ny faritry ny afovoantany, ny faritra sisa dia tafakatra hatrany amin'ny 18 ka hatramin'ny 23 degré Celsius izany. Raha ny toetry ny andro any amin'ireo tanan-dehibe sy nosy vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia ho maina ny andro any Paris, Milan, Johannesburg, La Réunion ary Comores. Isy ny orana malefaka any Maurice any ary andrahona ny andro any Nairobi, isy kosa ny orana tandrifin-drahona Araikotroka any Bangkok sy Seychelles. Dia izay indray no mamarana ny fotoanantsika ho amin'ny anio, mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.